lalana. Tonga sondray eto amin'ny fandaharana lalana Bax ndalana leo ambadika ao dia faly mandray anareo indray izay eto Sorano amin'izao fotoana lalana Rainandriamampandry no arahantsika amin'ity ho anio ity. Ohatrany amin'ity pariparity ity ngambany izay raha tsy diso. Ito lalana ito mialany Sorano mpanapatongany amin'ny Jirama miakatra amin'ny Mpavy miakatra any. Amin'ity lalana ity le izy. Eto zao l'arrivage Ambondrona dia any ambany any Sorano dia miakatra any ambony any ny Jirama zany hoe any ambonimbony any zany atao hoe rova ihany koa. Ity ny lalana Rainandriamampandry Rue Galenie Basse izy taloha dia Vavany Biby izy tamin'ny voalohany satria ny Gasina dia Vavany Biby Ambondrona anaran'ity tanàna ity dia avy eo izy lasa Rue Galenie Basse dia avy eo lalana Rainandriamampandry amin'izao fotoana. Bonjour, en fait la rue démarre un peu plus bas vers Nalekel et remonte jusqu'à la Jirama ici. Oza teo hoe lalana Rainandriamampandry no arahantsika amin'ity anio ity. Rainandriamampandry toy izao amin'ny soratra izao. Raha nitondrana azy anio dia mendoa eo Sorano ka mitondra makany Ambojatovo avaratrany izy ity. Mba lavalava kely indray e. Intelo miona amin'ny lalana hafa moa izy ity fa ho hitantsika eo ihany zany rehefa avy eo. Donge arao izay sindalana izahana an'ilay lalana e. Raha ny 100 metatra voalohany dia tome fivarotana isan-karazany. Fa eo ihany koa ny fonenana sy ny toeram-piasana hafa. Dia ny toeram-pandraisam-bahiny ihany koa no isan'ny manamarika ity lalana ity, ankoatran'ny hoe pavé ilay lalana. Ary toka-pizotra be hatrany amin'ny farany. Vao tafiakatra ny totobatin'Ambondrona isika, tonga dia ity lalana ity no mitsenantsika. Fa eo ihany koa izy no miona amin'ny lalana Docteur Alphonse Rajofera. Reto avy ny zotra mandalo eto: ny 720 ny 720 ny 430 ny 530 ny 470 ny 70 ary ny 470. Raha toka mpakafy boky ianao dia tsy diso anjara amin'izany fa misy toerana fivarotam-boky mirary dia mirary ihany koa lalovana amin'ity lalana ity. Raha avy any Ambondrona moa dia tody eo amin'ny feonan-dalana faharoatsika ka ny lalana Delors no avy any Faravohitra ary ny lalana Andriandafotsy kosa no mizotra midina makany Mandrosoa Ambojatovo any. Ny lalana Rainandriamampandry kosa dia mitohy makany Faravohitra. Ny toeram-piasana sy toeram-pilanonana ary ny fisakafoana ny tazana betsaka ety, ankoatra ny fonenana sekoly na dia misy mpivarotra ihany aza indraindray. Fa ety kosa dia hita hoe tena tanàna efa tranainy satria maro ny trano maneho izany. Raha toka sendra tradoza na hiteraka na mila fitsaboana maika dia ahitan'izany koa ity lalana ity. Misy rony antsoina hoe klinika ireny. Ety akaiky ny faran'ny lalana ihany koa no ahitana ny Jirama ary efa tody ety Ambojatovo ambony ianao izay. Ety Ambojatovo avaratra tsika izao dia eto no farana ny lalana Rainandriamampandry. Izany olona izany ohatran'ny raha fahafantarako azy aloha dia olona manambonina trano tolona tamin'ny fanjanahantany. Aucune idée, mais certainement un grand homme ou une grande femme. Mbola tsy haingo mihitsy zany. Namorona nanamboatra an'ity lalana ity. Efa hiaingo fotsiny fa mbola tsy fantako hoe ohatrany ahoana izy. Rainandriamampandry olom-pirenena nanana maha-izy azy teto amin'ny firenena malagasy. Dia izay no nanomezana azy izany hoe lalana Rainandriamampandry izany. Rabezandriana Rainandriamampandry dia olon'ny politika malagasy teraka ny 4 Mey 1970 ary nodimandry ny
5 oktobra 1970. Pastera amin'ny fiangonana protestanta, jeneralin'ny tafiky mpanjaka ary governoran'ny Tomasiny izy. Rain'Andriamampandry dia ilay mpanohitra fanjanahantany voalohany. Izy dia ilay lehilahy ilaina amin'ny toerana mampety azy sy fotoana mampety azy. Tamin'ny ady mifandona malagasy frantsay voalohany ny taona 3valopolo ka hatramin'ny taona 5valopolo dia izy ny voatendry hiaro ny faritra Atsinanan'ny Nosy. Pahay tetikady tena kinga izy ka nandresy ireo frantsay tany Farafaty. Ndrisy nefa fa fohy ihany ny fotoam-pandreseny fa tafalatsaka tao anatin'ny protectorat fantôme i Madagasikara ny volana desambra 5valopolo ary nanamarika ny fiandohan'ny fataperan'ny fanjakana sy fahampanjakan'i Madagasikara zany. Folo taona taty aoriana dia mipoaka indray ny ady faharoa ny fandonan'ny malagasy sy ny frantsay ka voatendry ho ministry ny ady tany tamin'ny governemanta malagasy izy ny taona 5valopolo. Vao niterena ho ao amin'ny protectorat français mihitsy ny fanjakana tamin'izany. Rehefa nisy ny tolona nataon'ny Menalamba dia nisamborona ihany koa i Rain'Andriamampandry niaraka tamin'ny Prince Ratsimamanga avy amin'ny baikon'ny résident général Joseph Galeny ny 12 oktobra 1970 izay ampitsony nandehanan'ny résident général Laroche. Nentina nitsaraina moa izy ka nomelohana hoe mpikomy sy mpanao fahavalisina. Ary ny 15 oktobra rehefa natao fitsarana manany ihany dia voahelika ho faty izy roa lahy ireo ary novonoina nitifirina amin'ny basy mba ho atao ohatra sy hamonoana lolo ireo teratany malagasy. Ny fakanambavany natao tamin'io fitsarana io izay manamarina amin'ny mahabaiko avy amin'ny Galeny io famonoana azy roa lahy io moa dia nisombain'ny ray amin'ireo mpikambana tao amin'ny fitsarana fa tsy natao arsiva amin'ny 10 alin-dahy. Voalaza fa nanambady intelo i Rain'Andriamampandry ary dia nisy tamin'ireo taranany ihany koa tonga olomanga. Izay indray ary no afaka nentina mikasika ity olomanga ray ity. Sotra betsaka nanaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany aho. Ety, rehefa ety ihany reto dia aza dinoina mandalo ery amin'ny Selesy fa hito ilay lalana e. Dia ny fandaharana mandeha rehefa sabotsy amin'ny 7:00 dia verina ny anaty matinalina rehefa latsinainy dia zoma atoandro koa rehefa ilay misakafo iny dia sady mijery lalana. Zay fa mahafinaritra ny fiarahana dia manome fotoana anareo indray amin'ny manaraka.